Niona tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamasoa androany natoandro tena misy mesa sonerana ny filoha era-tonalomampianina nambarany fa izy ny fivorimbe tsy ara-potoana ho an'ireo solombavam-bahoaka. Eny niona nge izay matoa zay miona raha-pirenena no nionanay tao hoe nijery hoe tsy maintsy alamina foana ty firenena ty ka tokony samy ezatsika andamina firenena. Everitra zava-dehibe mihitsy zany ny nionanay teo satria nampiseho izy ny fahavononany hitondra fandaminana dia ho zaho hoe zah nge efa teo foana efa vonona nitondra fandaminana. Tsy maintsy heverina nge zany zavatra zany indrindrindra na ny anaovan'ny zareo an'ilay hoe règlement intérieur aza dia tsy maintsy misy zany zay moa anisan'ny resaka ny fanaovako miaraka tamin'ny ramatoa Christine Razanamasoa teo zany zay rahana mijery hoe inavy moa zany ny hevitra azo atao mba andaminana n'izany rehetrarehetra zany. Nambaran'ny filohan'ny Repoblika ihany koa fa hivoaka tsy ho ela ny anaran'ny Praiministra vaovao. Tsy nambarany kosa raha toa ka hivoaka alohan'ny diany ho an'i Bruxelles amin'ny herinandro ambony ny anaran'ny Praiministra. Laza zany hoe 24 zany mihitsy fa hoy hoe rehefa miverina ty an-tanirazana amin'ny herinandro iverenako iny dia io no ataoko vaindondra raha ataoko priorité efa tena andalana izy io ny fijeriko azy efa matomatotra amin'izao fotoana izao zany ny atokavana amin'izay zavatra zay. Aza zay no angatahako amin'ny vahoaka malagasy aza izay no jerena foana hoe tsy vita maly tsy vita androany tsy maintsy ho vitantsika io. Mbola mandamina aho ao anatin'ny tena fandaminana tanteraka aho ao anatin'ilay fihavanam-pirenena. Azoko natao io amin'ny fotoan'andro ny zao nanaovana an'ilay izy fa mahazo matoky ianareo vahoaka fa dia tena ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana ao anatin'ny fihavanam-pirenena ao anatin'ny tena fahendrena nanaovako an'izany ary indrindra ao anatin'ny fanarahan-dalàna.